avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Fifanaovantsony mpiara-miasa maro no vita ny Madagasikara nandritra ny herinandro ny fampandrosoana Lovenjafy tany Abu Dhabi ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Amin'ny fanenjehan'ireo olona namotika ny Jirama no vokatra andrasana amin'ny tale jeneraly vaovao ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Tsy latsa-danja amin'izay ny fanohizana ny famahana ny olana ny famatsiana jiro sy rano. Anavao ny base de données an'ireo mpiasam-panjakana rehetra amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Isan'ny tanjona goavana ny adina amin'ireo mpiasam-panjakana matoto izay mpitsetitra ny volam-bahoaka. Nankalazaina androany ny androm-pirenena ho an'ny kabary izay natao teny amin'ny Avorianosy. Ny ametrahan'ireo mpikabary ho matianina trano no fanamby napetraka nandritra izay. Anvelany navoaka androany ireo tantsaroa amby 50 avy amin'ny Confédération Paysanne izay nosamborina ny alarobia teo taorian'ny fidirana ankeriny tao amin'ny sampandrara iray tao amin'ny ministeran'ny fambolena tao Paris rehefa voatazona amponja vonjomaiky miantsy prian'izay. Akafaliana trano tomboka lasy vavy no izy tia indray ny tokantranonao amin'ity ality atonga soa atao anaty fotoana ny fampiralam-baovao manasanao ihany koa anaraka ny antsy prian'izay. Hoentsika manokatra ny fiarahana fifanaovantsony mpiara-miasa maro no vita ny Madagasikara nandritra ny herinandro ny fampandrosoana Lovenjafy 420 tany Abu Dhabi ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara raha nanao ny tatitra andiany tamin'ity androany ity. Isan'izany ny fanarenana ny Air Madagasikara, ny Sekren, ny Zotran-dalam-by sy ny maro hafa. Amin'ny herinandro ambony ihany dia ho tonga eto amintsika ireo mpiara-miombonantoka anatanteraka izay fifanarahana izay ho hatrany ny filoham-panjakana androany Gabain loha. Ny gadona teto an-tanindrazana ny maraina teo ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Colonel Randrianarina Mikael sy ny délégation nanotary nanatrika ny herinandro ny fampandrosoana Lovenjafy 420 tany Abu Dhabi, hitondra vokatra tsara ho an'i Madagasikara ny fanatrehantsika iny fivoriana iny hoy ny fanazavan'ny filoha. Anisan'ny vaovao lehibe hoy izy ny anokafana ny masivohin'i Madagasikara any an-toerana. Teo ihany koa ireo fifanaovantsony maro isan-karazany toy ny fametrahana orinasa famokarana zezika any Atsimon Nosy. Hita be ny zavatra voasonianay tany taratasy voasonianay tany maro dia maro ary tombotsoa ny firenena Madagasikara. Ny azoko efa tenenina sahady dia ny fitokanana ny usine fanamboarana zezika usine d'engrais izay natao any Tuliary any amin'ny volana febroary zany ny tokanana dia misy fotoanan'izareo avy any tokony ameo miaraka amintsika efa mandeha famboarana azy zany amin'izao toy ny fiara-miasa efa nifampiresahana daholo. Dia raha mandeha tsara ilay usine famboarana zezika dia hitarina makany Amboasary mba hamelona antsika an'izay amin'ilay zezika malagasy izay mipetraka fotsiny ao sy makany Tomasina. Vita sonia ihany koa ny fanamboarana sy ny fanarenana ireo fitaovam-pitaterana na antanety na anabakabaka na andranomasina ary ireo orinasa lehibe eto amintsika. Eo ihany koa ny fifanarahana amin'ny vahiny izay mety hitatra hatramin'ny fananganana orinasa fanamboarana ny fitaovam-piadiana eto Madagasikara. Ankoatran'izay taratasy efa vita sonia be dia be ny famboarana ny lalam-bitsika rehetra manakara Antsirabe, Toamasina, ny famelomana ny Ermady, ny asa tsikelikely eo amin'ny Sekren moa zany anisan'ny voa sonia tany daholo zany fiara-miasa ny tafika malagasy amina société chinoise anankiray mba raha ohatra ka mitovy dia mety hisy fametrahana usine famokarana fitaovam-piadiana eto amintsika dia ny fanavaozana ny TVM, CRMM. Zay zany anisany
anisany andeha any Chine amin'ny herinandro angamba ny DGM ijery ny fomba hanaovana an'izay. Nisy ny fifanaovantsony hoy ny filoha ny tetikasa amin'ny fiarah-miasa amin'ny mpiara-mombonantoka amin'ny mety amadihana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ifanaraka amin'ny fivoarana ara-nomerika ankehitriny ary ihany koa ny fanohizana ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avaozana amin'ny toerana maro manirana ny nosy. Ny crédit carbone, ny mikasika ny pornos be, ny digitalisation ny eto amin'ny aéroport eto mba ahafahantsika manaraka tena tsara ny olona miditra sy mivoaka eto. Anisan'ny zavatra voasonia tany daholo moa zany. Mety misy adiny koa aza satria be da be izy nataony sonia tany. Ny panneau solaire zay hisy société goavana be avy amin'ny Abu Dhabi ho tonga aty amintsika ato hanohy ny efa nataony eo Moramanga mety hanokatra toerakafa indray amin'ny centrale solaire. Amin'ny herinandro ihany dia maromaro amin'ireo orinasa sy ny mpiara-mombonantoka ny fanaovantsony mpiara-miasa ireo no ho tonga eto Madagasikara hoy ny fanazavana filohan'ny mpanjakana momba ny fisavana ny entany filoha mivady teny Ivato tamin'ny fiangano ho an'ny Abu Dhabi izay niteraka resabe dia nilaza mazava ny tenany androany fa fanomezana afatra mafonja ho an'ny rehetra no tiany ahatongavana tamin'iny fihetsika iny. Tsy tokony ho isy intsony hoy izy ny fihaveran'olona iray ho ambony ka tsy azo savaina izany izay mety amoaka entana mangingina. Ankoatr'izay, nitondra fanazavana mahakasika ny fahatongavany iraka avy amin'ny filoha Amerikanina teto amintsika ny filohampanjakana. Nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany ity ny ifampiraharaha amin'ny fandefasana an'ireo mpitsoponenana avy any États-Unis no antondina izy ireny hoy ny filoha fa tsy mbola nanome valinteny azy ireo momba izany ny fanjakana malagasy raha ny fanazavana androany. Izay ny akondian'ny filoham-panjakana sy ireo délégation notariany tany ampita an-dranomasina fa ny fanenjian'ireo olona namotika an-Jirama no vokatra andrasana ampitantana amin'izao fotoana izao. Hoy teo anivo ny mpiaro-ny zom-panjifa manoloana ny fahatongava ampitantana vaovao eo anivo ny Jirama. Tsy latsa-danja amin'izay ihany koa ny fanohizana ny famahana ny olany famatsiana jiro rano amin'izao fotoana izao. Tojondrina tahiny no mitatitra ny antsiprian'izay. Ny lisitry ny anaran'ireo olona namotika sy nanimba ny orinasa Jirama no andrasana amin'ireo mpitantana vaovao amin'izao fanovana izao. Mba ho marika fa mamokatra ny fanarenana ary mangarahara ny fanatanterahana ny fanadihadiana hoy ny mpiaro ny zony ny mpanjifa. Araka ny fanambaran'ny ministry ny angovo, ny vokatry ny fanadihadiana atao no ahafahana manalana tsy ny tale jeneraly ny orinasa Jirama teo aloha. Ankehitriny, voaesitra tamin'ny toerana ny tale jeneraly ary niova vaovao. Miandro ny tatitry ny fanadihadiana ny rehetra. Raha fatatsika fa atao anatin'ny orinasa Jirama io be da be ny fanokitokongonam-bola, be da be ny fanararaotapahefana tamin'ireo tompona ndraikitra izy nambara tonga zay tsy ho teneniko itsony eto ny anaran'izy ireo. Feny zany dia tsotra ny fanendrehana ny raraotsy ireo olona zay nanao ny tsy mety teto amin'ny orinasa Jirama io dia efa nisy ary efa nisy vokany zany fa amin'ity fotoana indray mitoraka ity indray zany rehefa mipetraka ny tompona ndraikitra ny fitantanana ny orinasa Jirama vaovao miaraka amin'ireo administrateur mpitantana vaovao anazy ireo dia minso manantena izahay fa ivoaka ato ato zany ireo liste nyreo olona zay nanao ny tsy rambiny nanao ny tsy mety ka natonga ny orinasa Jirama fe fahita toy teo. Akoatra ny fahamana ny olana foiezaka, tsy tokony adinona ny manao fitsiriana sy fanadihadiana isan'ambaratonga ny ao amin'ny orinasa Jirama hoy ny fanazavana. Maro ny fitakiana natao. Mila ampatsahivana ny mpitondra ireo fitakiana sy etaetam-bahoaka niteraka fidinana an-dalambe ireny. Audita moa zany mazava ho azy fa ny fijerena ny fidikodona ny vola akaika teo anatin'ny orinasa Jirama io. Fatatsika mihitsy angamba fa ny mpitantana teo alohan'ny orinasa Jirama dia maro be da be ny tsy rambana ny seho teo. Ary izay nisy n'ilay tao hoe audita efa misy tompona ndraikitra moa zany nefa napetraka misahana an'izay ary ho anay eo anivon'izany fiarovana ny zon'mpanjifa zany kosa dia manamafy hatrany nisy n'izay audita zay mba hisiny natao hoe fitantanana mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena ary indrindrandrindra eo amin'izany orinasa Jirama zany ho tombontsoan'ny vahoaka mpanjifa. Tsy aza fenina kosa ny aza vita fa efa manomboka mivatsy kelikely ireo olana nampikakaiky ny vahoaka, efa niena ny fahatapahan'ny herinaratra, efa manomboka ny fanoloana tsikelikely ireo fitaovana simba na ny jiro na ny famatsiana rano. Ny olan'ny rano izay mbola fanambogoavana ny miandry ny mpitantana
ny amana azy satria mbola maro ny toerana mijaly rano eto Antananarivo. Anavao ny tahiry angondraikitra nanim-base de données an'ireo mpiasam-panjakana rehetra amin'ny alalan'ny direction des ressources humaines eo anivon'ny ministera sy ny sampandrara samihafa ny fanjakana amin'izao fotoana izao hitoy amin'ny fanenjena sy ny fanaovana fanisahana harabatana ho an'ny tsirairay izany ny hamantarana sy hanavahana ny tena mpiasa sy ireo mpiasam-panjakana matotoa no isan'ny tanjona ao anatin'izay fanapakevitra izay raha ny fanazavana kabain loha. Nanomboka tamin'ny herinandro ity ny fanisana an'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera rehetra sy ireo androm-panjakana rehetra miaraka amin'ireo rantsamangaika ao aminy na eo anivon'ny foibe izany na any amin'ny faritra araka ny note navoaka ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana tanjona ny amantarana ny tena isan'ireo mpiasa marina rehefa anadio ihany tokony asiana fijerena manokana ihany koa ireo olona ny tazona andraikitra ambony ireny. Maro amin'izy ireny no tsy manana andraikitra intsony rehefa nisorona tamin'ny toerana kanefa ny vola mandeha ihany hoy ny fanehoan-kevitry ny Fraisambe ny sendika eto Madagasikara. Tokony ho jeren'ny fanjakana ihany koa ireo olona izay rehefa avy nisorona tamin'ny asa-panjakana ambony dia le lazainay hoe mifloty dia izay anisan'ny perta be ihany koa ny olana ao amin'izy ireny dia misy amin'izy ireny rehefa avy noesorona tamin'le toerana dia tsy mitendrena intsony na nomena décision d'affectation intsony fa dia any dia tsy hita reny koa zany tokony ho tsirihana ao anatin'le izy rehefa anadio ihany ny fanjakana. Aoriny fanavaozana ny tahiry angondraikitra an'ireo mpiasam-panjakana ataon'ny fitaliavana misahana ny maholona isaky ny ministera sy ireo androm-panjakana dia hisy mihitsy ny fanisana arabatana raha ny fampitam-baovao ny fanjakana rehefa madio sy voasivana ny tena mpiasa aoriny izay tokony ampiseho ny mahamendrika sy modely azy avy ny mpiasam-panjakana tsirairay ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Misy tokoa ny olona tena manao kolikoly ary tsy vitsy fa tena betsaka ary rariny dia rariny ny vahoaka raha ohatra ka manenjika mpiasam-panjakana satria betsaka tokoa ny mpiasam-panjakana tena tsy mba manao an'le asany ara-pahamendrehana. Reto izay miantso foana ny mpiasam-panjakana hoe tokony anao ny asa pahamendrehana marina fa sahirana ny vahoaka ireo vahoaka mampiasa ny servisintsika zany ao anatin'le izy ka tokony atao ampahamendrehana zany izay asa izay zany. Raha ny tombatombana manodidina ny roetsy ka hatramin'ny iray alina sy roetsy ny isan'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana ity fanisana ity natao amantarana sy anenjehana ireo mpiasam-panjakana matotoa raha ny voalazan'ny fitaliavana misahana ny asam-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny asa fampanana asa ary ny asam-panjakana efa vita ny fanisana ho an'ny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazan'ny pirenena sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny fisoratana anarana biometrika vao aingana teo anisany andrasana anatin'izao etsika fanadiovana izao ihany koa ny vokatra azo nandritra ny fampiasana an'ilay rindram-baiko Augur izay novolavolaina sy nolazaina fa nampiarina teny anivon'ny ministera sy ny sampandraharaha teto amintsika. Miresaka an'izay asa-panjakana izay hatranisika mahery ny eninalina ireo mpiasa mbola efa sy ULD ho raisina ho mpiasam-panjakana manerina nosy amin'izao fotoana izao eo anatrehan'izay mitaky fitantanana mangarahara isoroana ny disadisa ny Confédération syndicale des agents de l'État malagasy tokony andraisana fepetra ihany koa raha ny fanazavana ireo nandoto ny asa-panjakana hatramin'izay onona saina no mitatitra ny Antsipriana. Mandeha ny fikarakarana fandraisana ho mpiasam-panjakana raikitra ireo mpiasa sokajiana ho EFA employé fonctionnaire assimilé sy ELD employé de longue durée ary mahery ny enalina ireo raisina mpiasam-panjakana raikitra anatsarana ny asa-panjakana. Tsara ny ezaka fa tokony ho afanganana ny fomba fiasa ary anatin'ny mangarahara hoy ny Confédération syndicale des agents de l'État à Madagascar. Efa nisy tambajotra teo, tambajotra dia vao miditra vany ny zavatra rehetrarehetra dia efa mifampiantso tonga dia mikatso ny rehetrarehetra. Ary zay ny nangatahan'ny Confédération syndicale des agents de l'État hoe esorina daholo ary zao efa hoe nesorina dia nijery zay hoe manahoana ny fomba piasan'le olona natao mpisolo toerana resaka intégration ny zavatra misy dia hoe rehefa mahavita taona le mpiasam-panjakana dia intégrenao sady titularisenao. Intégration plus titularisation zay zany ny zavatra tokony atao ho an'ireo mpiasa malagasy rehetra
tena isan'ny misy kagoavana be indrindra eo zao de ny fampianarana de any amin'ny fahasalamana any a de rehefa jerevantsika koa any amin'ny fitsarana any amin'ny population ohatr'izay maromaro a de ny mpiasa zay voatendry rehetra manerana ministera izahay confédération syndicat des agents de l'État anara-maso ary tatitra ho aminareo mpitantana zay tompona ndraikitra tsy manao ny adidiny tsy manao ny andraikiny. Raha iverenana miatona nanomboka ny volana febroary 2024 sy niverina tamin'ny ampahany septambra 2024 ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ary ny volana desambra teo ny fitondrana ankehitriny no nanapa-kevitra ny anokatra izany indray ary mpiasa maherin'ny eninalina manerana noso no isitraka izany. Ny aloha io nisy ihany koa ny fampitanam-bava teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny fandraisana ireo agent non encadré de l'État ho mpiasam-panjakana. Fanadiovana ny asa-panjakana eto Madagasikara no antony reny fepetra samihafa toy ny fitsiriana ny mpiasam-panjakana matotosiny maro avy fa tokony atao lara-pamena ihany koa ny fanadiovana ny sarin'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena taorian'ireny skandale samihafa nanakoako maneran-tany reny fotoan'izay anehoana fa azo atokisany Madagasikara eo amin'ny fampiasam-bola sy ny fandraharana fomba iray anatratraran'izany ny fiantson'ny ireo mpamatsy vola ho tonga eto amintsika ankehitriny hoana say. Manana ireo herijika ampiroboroboana ny fandraharana i Madagasikara fa olana hatramin'izay ny tsy fisy ny tokotany mifanaraka amin'ny filan'ireo mpampiasa vola. Ohatra amin'izany ny tsy fisitrahana herinaratra, ny fanjakan'ny kolikoly, ny tsy fandriampahalemana sy ny varatsy ny lalana. Maro ireo mpampiasa vola mihemotra vokatry tontolo tsy mampilamina ny fandraharana io. Nisy ny fantsiana entana teo amin'izay sehatra ny toe-karena izay anatin'izao fanavaozana izao isariana ireo mpampiasa vola sy ampiroboroboana ireo orinasa madinika sy salatsalany araka nambaran'ny Prime Ministre Hery Rajaonarivelo nandritra ny fampahafantarana ny CEO Summit andihany faharoa ny volana desambra teo. Androany nanambaran'ny filohan'ny syndicat des industries de Madagascar fa fotoana izao anehoana izay herijika ananan'ny Madagasikara izay. De promotion d'investissement na ireo le mitovy lenta amin'ny IBM ty Madagasikara zao amin'ny nosy La Réunion, nosy Comores, nosy Maurice dia efa mitambatra ary mijery hoe ahoana ny afahana mampitombo ny fampiasam-bola eto anivon'ny ranomasimbe indianina. Indra andamina ho an'ny vehivavy zany dia efa mirosy ihany koa zany efa hita ny vokany amin'izao fotoan'izao. Zay zany tiako tenenina hoe fanamafisana zany ny zavatra efa vita sy hita tamin'ny taona voalohany no tohizana amin'ity ary dia ny zavatra tadiavina zany zao dia ny hoe aiza tokoa no ampitombona ny fomba fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara mpandraharaha malagasy sy ireo amin'ny nosy ranomasimbe indiana sy ny avany amin'ny hafa. Fanararoatra ny fahatongavan'ireo mpandraharaha amin'ny firenena samihafa eto amintsika fotoana anehoana fa azo itokisany Madagasikara amin'ny fampiasam-bola. Araka izany ho tanterana eto Antananarivo ny CEO Summit andihany faharoa ny volana aprilo avy izao izay andraisana mpandraharaha sy mpampiasa vola mahery ny valonjato isa avy amina firenena samihafa. Vaovao ny fahasalamana vetivety nahitana tranga vaovao sy tranga voamarina 920 avy amin'ny endrana Rajako Omaly raha ny antotanisa farany navoaka ministera ny fahasalamam-bahoaka. Amin'ny totaly 920 araka izany ny tranga hita treto 220 tranga ina ary 470 tranga voamarina. Tsy mbola misy ny ainana fohy ary efa maro ny mihatsara ny toe-pahasalamany amin'izao fotoana izao. Fananioan'ny fahavonona ny fiara iasa sy fanometanana amin'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ny masovoan'ny Turquie nandritra ny fitsidiana ara-pomba fanajana ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny maraina teo. I Turquie izay fantatra fa miavaka amin'ny fananany trakefa amin'ny fananganana foto-drafitrasa tolo-lalana, seranantsambo, seranam-piaramanidina, fohy be famokarana herinaratra sy ny maro hafa. Ilain'ny firenetsika ny fifanomezan-tanana veto antoerina sy avy amin'ny firenena mpiara-miasa sy ireo mpiara-miombonantoka aminy irosona amin'izay tena fanavaozan'izay. Andao arahantsika ny fanampanazavana. La Turquie est prête à accompagner, enfin les entreprises turques sont prêtes. Vonina an'olo-tanana ny Madagasikara amin'izao fanavaozana izao na i Turquie na ireo orinasa turk. Manana traikefa betsaka amin'ny asa fanorenana ny firenenay. Isan'izany ny lalana, seranam-piaramanidina na seranatsambo, fanaovana tohadrano sy izay rehetra ilain'ny Madagasikara ankehitriny. Araka izany, ny fantohan'ny resakay ny fiaraha-miasa eo amin'ny roatonta
ka inoko fa ahitambokatra tsara zany ho an'ny taona marobe ho avy. Et j'espère que cette coopération sera encore plus productive dans les années à venir. Lafomba vao hafa indray mandeha amin'izao fotoana ny fanendren'ireo sefokotany ao Toliara ka maro ireo miteraka disadisa sy savorivory ho an'ny mponina ny antoerany. Isan'ireo nitokona tamin'ity androan'ity ny mponina tao amin'ny fokotany tsy enengea manohitra ny fanendrena olo-kafan'olo ny toerany lehibe ny fokotany novidian'izy ireo hatranga izay anaovan'ireo mponina antsony mpitondra hijery akaiky ny zava-misy any antoerana ankehitriny. Bonhomme Élisée Toliara. Mitokona manohitra ny fanesorana ireo sefokotany novidian'izy ireo ny mponina eto amin'ny fokotany tsy enengea amin'izao fotoana izao. Ny alarobia fafito ny volana janoary lasa teo no nontontosaina ny famindra-pahefana teo amin'ireo sefokotany teo aloha sy ireo sefokotany vaovao vao nitendrena. Araka ny voalazan'ny mponina natao antsokosoko izany famindra-pahefana izany tsy nampahafantarana mialoha ny vahoaka. Milaza izy ireo fa endrika didy-jatona no miseho ka toherin'izy ireo hatramin'ny farany. Fa misy herinandro zay nanao tolona zao fa nitenjena ny président fokotany eto tsy safidy vahoaka nalaina koa ny président ny fidi vahoaka eto aminay ka nangataka zahay efa tany ny tany préfet isy manjakandroany tsisy valitelo mahafinaritsy nangataka koa zay fifidianana nefa tsy azo anaovana fifidianana ny eto Tsenengea nefa nanao tahakin'izany ny anambohitsabo sy ny mahavatsy ka zay Tsenengea dia gaga ino atao tsy anaovana fifidianana tahaka an'ireo koa ka mangataka zahay aminareo fitondram-panjakana mba hijery tanàna etoy. Nananky ny fokotany iaby enkena ho fidina. Ora amizay zahay Tsenengea tsy enkena ho fidi fa didi-jadona nataony hoe ireo ny voatendriny zay olo fanalohany fokon'olo fa olo tsy mahay miara-monina amin'ny fokon'olo olo tsy manana sosialy amin'ny fokon'olo zahay malahelo didi-jadona tsy enkeninay fa ny enkeninay dia avy anay aloha ireo fokotany zay teo nitendrenay vahoaky reo hipetrakeo. Nanamafy hatrany ireo mponina fa mbola manantanteraka ny asany ara-dalàna sy feno ireo sefokotany no fidian'izy ireo na eo aza ny fisian'ireo sefokotany vaovao no tendrena. Araka izany sefokotany efatra ny voalaza fa mitantana amin'izao fotoana izao eto Tsenengea ka miteraka korotana sy savorivory eo anivon'ny mponina. Président fokotany eto efatsy roa natolotsy fanjakana dia ireo ny président fokotany ndrozy roa tolotsy nay vahoaky ireo président fokotaninay raha misy ny olona dia raha misy ny olona le tamin'ny fokotany dia ireo président fokotaninay ireo ro vonjenay fa président fanjakana ireo ay fanjakana efatsy ny président fokotany eto efatsy ny kaserozy miasa teo eto aminay manomboka androany. Manoloana izao zava-misy izao ny antsony ministra tompon'andraikitra sy ireo mpitondra mahefa ny vahoaka eto Tsenengea mba hijery sy andray fepetra maika manoloana ny didi-jadona sy ny fanitsakitsanina ny safidin'ny vahoaka. Dia zay ihany koa no entsika misendredivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadiadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionana amin'izay ny mahakasika ny zotra an-dalamby mampitohy an'ny Fianaratsoa sy Côte-Est ny FCE zany eo ihany koa ny kabary ao anatin'ny androm-pirenena ho an'ny kabary izay nomariana tamin'ity andro an'ity ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny anjiprian'izay. Ataovy mamiratra kokoa ny fety ararotondray ary promo Noël kalita mandona be sady misy cadeau hatramin'ny 1 janoary 2024 mividiana gamme ZTE A36 A76 4G sy A76 5G dia mahazoka to support téléphone na sac banane na écouteur sans fil miampy câble USB 3 en 1 miampy bonus 5 GB zao izany rehetra izany manomboka amin'ny 269 000 ariary monja araroto fa mandalo mora eny amin'ny Astor ny fotoana. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix.
paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamenina ny araba hatrany tonga lasy tonga vavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Izany taratsika izay mbola miseho amin'ny endriny maro ny tsy fanaran-dalàna any an-toerana. Hony teo anivony KMT na ny komity miaro ny tolona ho aloatra mangoro. Tokony hojerena akaiky ihany koa hoy izy ireo ny fanendrena tompon'andraikitra samihafa tsy hiverena ny fitondrana gaboraraka any an-toerana Gaeton Andriatsilavo. Takina-trano ny anisorana ireo ben'ny tanàna lany tamin'ny osoka sy alabato izay miteraka sakana ho an'ny fanavozana sy ny fanovana ao amin'ny faritra hoy ny KMT na ny komity miaro ny tolona alaotra mangoro raha nanao fanambarana ny maraina teo. Isan'izany ohatra raha ny fanazavana ny ao amparapara vola. Mitodika aminareo mpitondra izahay avy alantsika anjaka avy ny ratsy. Andriamatoa ministry ny aditany misy ben'ny tanàna tsy lany amin'ny borazodirona izany ao anatin'ny ministeranao. Mety aminao ve izany? Raha matoa ministry ny fitsarana mba jereo akaiky tompoko fa tena tsy rariny. Matoky anao zay, matoky tanteraka anao izay Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Republika Kolonely Randrianirina Mikael. Jereo mivahoaka ny commune Ambonivohitra na Parafaravola. Fa mbola tena tsy afaka miroso amin'ny fanovana. Lohan'ny firongo ny lasa fa ny rambony kosa dia mbola mipelipelika aty. Tsy maintsy miala ny maire volomboasary lany tamin'ny alabato. Miala zanzaka. Ankoatry ny ao amparafaravola nahitana olana ihany koa ohatra ny ao ampasikely, Ambohitrarivo, Marinarivo Andilamena sy ny maro hafa. Ankoatra ny fitsinireo ben'ny tanàna tsy lanim-bahoaka napetraka amboletra itan-tanà commune. Mbola mitoy ny tsy fanaran-dalàna samihafa amin'ny alalan'ny fanendrena olony fitondrana teo aloha izay hita fa nanao ny tsinety. Angatahana ny jerena akaiky azy ireo ka andraisana fepetra hoy ny KMT alaotra mangoro hatrany. Manahy izahay ndrao dia iverina ny fitondrana gaboraraka. Manahy izahay ndrao dia iverina ny fitondrana jadona. Manahy izahay ndrao dia iverina eto amin'ny faritra alaotra mangoro indrindra eto Madagasikara ny zavatra izay nedivana dia ny fitondrana mpangalatra. Fa ny tena mahasorena sy mahatezitra anay dia ny fanendrinendrena olona zay efa hita fa maloto sy nanao zavatra tsy nety nitskombakomba tamin'ireo fitondrana teo aloha. Noho izany todika aminao zay Andriamatoa filoha ny fanavaozana. Tohizo ny fanendrena fa okizay ny volomboasary. Nanamafy izy ireo fa filaminana sy fampivoarana ny faritra tsirairay avy no katsahina amin'izao fotoany ny fanavaozana izao ka tsy tokony ala amin'izay tanjony tolona natao izay isika. Notakiana ho izy ireo ny fametrahana tany-tandalàna ady amin'ny kolikoly sy ny tsy maty manota ka mila fanomezan-tanana izany. Ny KMT alaotra mangoro izay nanamafy hatrany fa vonina hiaro ny tolona natao ka antony nananganana ny fikambanana. Lafomba vao hafa ny sokatra rapomba ofisialy androany ny sampam-pampianarana manokana Villa Premium eny Andakana izay misehatra amin'ny tontolo ny lakozia sy ny fandraisana vahiny ary ny fizahantany avolenta. Tanjona ny ampiofana ny tanora ho matianina sy mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena takina amin'izay sehatra izay tsy azo Soarvelo. Tsy ampy ny tanora mafeny fepetra iraisam-pirenena misehatra amin'ny avolenta ao anatin'ny tontolon'ny fandraisana vahiny sy ny lakozia ary ny fizahantany eto Madagasikara ankehitriny ka voatery manafatra vahiny matiana isika rehefa mila izany. Misy ankilana ny tanora manana ny fahaiza-manao saingy tsy ampitosika sitraka efa izy ireo. Antony sy ny sampam-pampianarana vaovao ao amin'ny Avila School, ny Avila Premium ahafahan'ny tanora mampivelatra ny fahaiza-manao eto an-toerana afaka mifaninana amin'ny anivelany. Avila Premium dia avy amin'ny Avila ihany aika fotom-pisainana Avila fa programme anankiray défi anankiray angezabe dia ny sehatra ny fandrahoan-tsakafo sy fandraisana ny tourisme hôtel de luxe.
dia manomboka mieritreritra mampanomboka anahy mampitarika anahy fa ahoana moa tsika no lasa mpiasa majinika ho lasa subalterne foana fa manino tsika tsisy dirigement le 5 étoiles reny manino tsika tsisy chef amreny manino tsisy directeur amreny ka manateny zahay avy amin'ny avila school fa fotoana izao amokaratsika tanora maro tsy irahirana fotsiny hoe secteur prometteur en tourisme hôtellerie tsy iresahana ntsony hoe iresaka lémurin sy biodiversité fotsiny rehefa eto Madagasikara fa manino dobainy miresaka ny atao hoe tourisme d'affaires. No tanterana ny ariva teo ny lanonana fanokafana ara-pomba ofisialy ny toeram-piofanana Avila Premium eny Andakana sampam-pampianarana manokana misehatra amin'ny hôtellerie de luxe izy io raha ny fanazavana amoahana fahaiza-manao matianina amin'ny sehatra ambony kokoa sy avolenta. Lanonana notronin'ireo solitena avy amin'ny ministera samihafa miaina ny fampianarana sy ny tsidiana ihany koa ireo fotodrafitrasa ianaran'ny mpianatra ezahana izy ireo amin'ny fanarahana amin'ny fenitra iraisam pirenena. Isan'orina mpanjakana nanana na izy azy ary ny ankinany fiarikaren'ny mponina tany amin'ny toerana anzotra an-dalam-by FCE mampitohy any fianaratsoa sy manakara izay miapotika amin'izao fotoana izao arak'izany manao antsoavo ampitondra fanjakana ijery akaiky ny olana nandritra ny taona maro ireo mpiasa ankehitriny takina ihany koa ny anaovana fanadihadiana amin'ny fananana orinasa natao tantely afadrakotra aingorakotondrina Kolofenaratsoa. Lasa tantely afadrakotra ny orinasa mpanjakana FCE teo ny famarotana ireo fitaovana atao amin'ny orinasa io fanaintin'ny fanjakana teo aloha eraoera ihany koa ny fanafarana ireo loha-masinina izay tsy aza akory ny fotodrafitrasa nisy taty an-toerana ka zarina le fanangigina niakatra tany Antananarivo. 100 tonnes ny vy lafo amin'ny chemin de fer amidiny raila amin'ny maha comité adokano asaliko ny teny an'izay amidiny raila amidiny traverse mbola miasa sasinaka mahavako jusqu'à terrano mena amidiny pont bascule amidy ireo loha-masinina izay atao hoe patrimoine avy amin'ny Suisse amidiny citerne fitehirizana solika tsara fatatsika ray aman-dreny fianaratsoa zavatra zany. Nagnapatra ny loha-masinina efatra tany Espagne nampividiana raha loha-masinina roa namoahana vola 14 miliara masinina efatra fanariana roa napetraka tany amin'ny parka na vidiana avy agny. Ina ny olana rehefa avy tetsy masinina ireo sy araka ny zava-misy fagnaraka amin'ny vagonisy teto dia ina ny farany namon'olo tao afaty Fenomby dia io FC zany ankehitriny raha fa nisy an'izay ina koa ny zava-tohony izay nalainy ireo loha-masinina ireo ny fiainana Antananarivo agny natao baliany commune Antananarivo sy misy fagnarahana raha normal tokony vidiny commune na misy vola fagnarahana agnatin'izay fa dia nalaina kely fotsiny tamin'izany fotoana izany. Hatreto anefa dia mbola ao ireo vary mangatsiaka tokony ho efahana amin'ireo mpiasa toy ny karama 3 volana izay tsy voaloha sy ny fisotrondronon'izy ireo izay navitabeta amin'izany orinasa izany. Raha potika ny efitsay dia nohanareo comité de dressement satria tsy misy mahay momba lalamby izany ianareo fa dia nanao tantely efadrakotra profo zany namidiny vitato efa ho aeran'ny Madagasikara misy 700 tonnes dia ny tety fianarantsoa 12500 no amarotanareo mivy fa 5000 soratanareo amin'ny cahier de charge nefa io sa misy hitany nariary ny mpiasa tsy mandray vola agnatin'ny 3 volana tokony pehina tamin'izany raha nisy fahaizanareo ny pernasa 15 ans 10 taona tsy nandray pension ny maty nefa ny vola rofinareo mandray vola isakany. Fa tsy miraviravin-tanana manoloana ireo olana ireo anefa ireo mpiasa fa miezaka hatrany mitady vahaolana miaraka amin'ny ministera tompona andraikitra ny mba hiverena ny zotra io amin'ny laona. Toy ihany ny fitaterana izay fampandehanan-draraha ny andavanandro ny mponina izay mipetraka ao anatin'ny toerana izay sarodalana io ka noho izany misy foana ny train zany na ho ana fitaterana entana io na fitaterana olona mampizotra ny zotra FCE araky ny fandaminany izay tompona andraikitra misahana an'izay misy tena ely foana mipetaka eny sy alefa amin'ireo tompona andraikitra ny gara rehetrarehetra any amin'ny linina izay mbola apetraky ny rafitry ny fitantanana mipetraka ato amin'ny FCE. Donc zany mbola mitohy foana zany ny fitaterana an-dalamby eto ka entanina foana antsika mpanjifa sao dia misavorovoro ny saina mandeha ihany ny fitaterana zotra an-dalamby ho fampandehanana fiainan'ny mponina andavanandro ho an'ny resaka entana dia misy ho an'ny fitaterana olombelona misy ihany.
tsy vitany hoe mama olana amin'ireo olona maro izay manamorona inzotra-dalamby ny fotsiny ity izotra FCE ity fa sady vakoka anisan'ny mampiavaka ny fianaran-tsoa ihany koa no anisan'ny ny misarika mpisahantany maro noho ny akanton'ny zavaboary amin'iny faritra tsinanana iny izay mbola voatazona tanteraka ny mahala voajanahary azy sy ireo fomba izay mampiavaka ihany koa ireo mponina amin'iny faritra iny. Tsara ny mampafantatra fa horesahantsika bebe kokoa ao anatin'ny fandarina journal de l'économie aorian'izao fampalalamba avao zao ny makasika an'izay resaka lalamby malagasy zay horesahantsika ny makasika ny zotran-dalamby Fianaratsoa Côte-Est ny TCE ihany koa na ny Antananarivo Côte-Est horesahantsika avokoa zany ao anatin'ny fandarana aorian'izao fampalalamba avao zao. Fa sihatra iray manandanja eo amin'ny toe-karena sy ny fiainam-bahoaka ny fivarota-kazo izay mifantoka amin'ny fanangonana fanodinana ary fivarotana. Toy ny sehatra rehetra misedra olana ihany koa ny sehatra ny fivarota-kazo toy ny fahateren'ny lalana amin'izao fotoana izao. Makasika izay indrindra no andeha horesahantsika ato anatin'ny zanam-pandarana hita sy re amin'ity androany. Asarabaratra mifantoka amin'ny fanangonana, fanodinana ary fivarotana azo ampiasaina amin'ny fanorenana, fanamboarana fanaka na koa kitay ny fivarotan-kazo. Mitaky fanarahana lalàna sy fitandremana ny tontolo iainana izy io, toy ny fanapahana hazo ara-dalàna sy ny famboleka-kazo soloina. Afaka mitondra fidiram-bola ho an'ny olona tsirairay sy mampiroborobo ny toe-karena ny fivarotan-kazo. Anisan'ny miteraka olana lehibe eo amin'ny sehatra ny fivarotan-kazo anefa ny ateren'ny lalana sy ny fitohanana ny fifamoivozana, eo ihany koa ny halafosana ny fakana azy, ka tsy mampandeha ny tsena ho ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Ny olana tsena aloha amin'izao le tsena tsy dia misy satria tsena vita fety koa moa na ny lalana ty koa ny embouteillage ny olona zany lesa mivoaka le ihany fa zay zany ny le hazo avy any am-potony miakatra be zany le andraisanay dia tsy maintsy manarak'izay koa dia ohatrany tsy dia tena mandeha ny tsena amin'izao. Zay zao misy ny anay zay zany tonga dia mandray, misy manatitra zay dia misy avy any Antsirabe, misy avy any Moramanga arak'izay, misy avy any Akazondanta. Miakatra raha le ohatra zao tony voalisy zao tony taloha mivarotra ny tony zay 80 000 ariary. Zao izy efa 90. Hiteny rehetra eny fa efa maro ireo mpivarokazo no sady manao fanaka ao an-tokantrano. Ho azy ireo, eo amin'ny fitondrana olona no hitan'izy ireo fa sarotra eo amin'ny tontolo ny asa tahaka izao, indrindra eo amin'ny fandrafetany, izany hoe fifandraisany eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa. Arakaraka le qualité an'le hazo zany dia karazan'le hazo no alaina. Dia arakarak'izay ny vidiny. Varavarana ihany zao no tena ataonay, eny manao fanaka tsindraindray ihany. Le mitondra olona aloha no tena sarotra. Le mitondra an'le mpandrafitra. Le mitondra an'le olona mpandrafitra mihitsy ny manahirana be. Eo amin'ny ohatra hoe varavarana anankiray zany dia eo amin'ny ray volana eo foana zany ny délai. Miankina amin'ny safidy ny tsirairay ny fanaka tao ary koa ny vidiny, izany hoe avy amin'ny kamandy ny mpanjifa no anamboarana azy. Mahatratra amin'ny 4 ariary eo ny iray raha ireny bois du ray ireny no anamboarana azy, izay maro mpisafidy manodidina 5 ariary kosa raha ireny hazo sapin ireny araky ny fanazavana. La commande zany ny anay ny zavatra atao ato. Varavarana zao eo amin'ny 400 000 ariary eo ny bois dur dia ny sapin eo amin'ny 350 000 ariary eo. Dia ny palissandre rehefa tsy misy tsony. Ny tena lafo le bois dur zao no eo amin'ny bloc anankiray zany nenay mantsy mandeha par bloc reny, dia eo amin'ny 32 sur 12 eo zany 1,200,000 FMG ny bloc ray 4 mètres. Ny bois rond sy ny planche no tena maro mpanjifa ary miankina amin'ny habeany ny vidiny. Amin'ny ankapobeny manodidina ny 500 ariary ary 507 ariary ny farafahalafony. Ny tena mandeha zao ny bois rond sy ny planche. Tanao ny planche zao lany zao planche. Nefa le miakatra mbola tsisy. Ny olana izay draina moa le vao tsisy ny ohatran'izay dia efa tsisy ny entana amidy dia efa zay dia efa olana satria efa fikaramany dia efa tsisy mividy zany efa hoe tsisy entana amidy zany. Zao lany le planche tsisy miakatra dia efa mitonga zany client dia efa alefa fotsiny aloha fa tsisy. Ny vidina bois rond zao misy 503 arivo
Mifarany lafo zany amin'io 700 efa manana ny mpiambina azy ny tsena tsirairay ary tsy maintsy misy izany noho ny tsy fandriam-pahalemana eo ihany koa ny fanahina mety sy ny pitikafo sy ny maro hafa. Raha ampitahaina ny fanaka ao an-tokantrano dia hafa ihany ny vita malagasy hoy ny mpanjifa iray. Nahazo lazaina fa lafo aza ny vita malagasy, ny kalitao ny hafa mihitsy. Izy ireo izay manokana fotoana mihitsy hividianana azo hientina namboarana ny fitaovana ao an-tokantrano. Azo lazaina aloha hoe lafo ihany fa nefa raha amin'ny ampitaina amin'ilay efa hoe fa vita le traité saotra izany izy azo atao hoe abordable ihany ny vidiny. Tsika variana amin'ilay hoe vita vahiny fa ny vita malagasy koa nefa tsara satria na zavatra ampiasaina renao ihany mahitana azy eo dia azo lazaina hoe tsara sy mafy. Ravitinina sehatra iray manan-danja eo amin'ny toe-karena sy ny fiainam-bahoaka saingy mila tantanana ampitandremana sy ampahendrena ny fivaroan-tankazo, ny fanarahana ny lalàna, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fambolekazo dia antoka aharetita ny ty asa ity. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV FM tamin'ity androany indray nondao arahantsika vetivety. Tahaka ny mahazatra, ireto indray ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity. Tontolo ny famokarana angovo, afapo ny FMI tamin'ny ezaka vitany Madagasikara tao anatin'ny izay 2 volana izay. Ny delegasion avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena izay manatontosa iraka eto Madagasikara mandritra ny herinandro. Namoany fitsarana didy fampisamborana iraisam-pirenena ny gouvernoura ny faritra Nalamanga teo aloha, Erasoa Marimaka momba ny Rara Lac Village eny Ivato. Efa nahititra mponja vonjimaika eny an-tanimora kosa ny PRMP na ny personnel responsable des marchés publics izay voaroroy tamin'ity rara ity. Ny orinasa nanorina ireo foto-drafitrasa eny amin'ny Lac Village no nitory azy ireo. Ireto faran'izay lasa fa mbola tsy narainy tam'nkaraman'izy ireo telotaona aty aoriana na dia efa laza aza ny teo anivon'ny trésor fa efa nisy ny famoahana ara-dalàna ny volan'izy ireo ka antony fitoriana. Ako ny dia ny filohan'ny fanavozana tany Abu-Dhabi kosa indray, efa tonga eto tanindrazana io maraina io ny filohan'ny fanavozana sy ireo delegasiona niaraka taminy, izay avy niatrika ny herinandro ny fampandrosoana lovain-jafy tany Abu-Dhabi. Maro izy ny fiara-miasa vita sonita ny toerana, ka isan'izany ny fanamboarana ny lalam-by rehetra toy ny any Manakara, Antsirabe, Toamasina, ny famelomana ny Air Madagasikara, ny famelomana tsikelikely ny orinasa Sekrenina, ny fiara-miasa amin'ny tafika malagasy sy ny orinasa Sinoa, izay mety toetrana amin'ny fametrahana orinasa famokarana fitaovam-piadiana eto Madagasikara. Mikasika ny fisavana ny entan'ny filohan'ny fanavozana teny Ivato kosa indray, ho an'ny Mangarara ho ity farany no nanovana ny fisavana ny entany teny an-toerana. Tsy tokony hitsintsony ny entana tahaka ny harem-pirenena hivoaka mangingina, ary na iza dia tokony ho savaina eny amin'ny searana mpiara-manidina avokoa. Ankilany, nazo-kodoro 500 isa ireo mpianatra eny anivon'ny Université Antsiranana, ho fanatsarana ny fari-piainan'ny mpianatra araka ny fanambaran'ny filohan'ny fanavozana, nandritra ny fitsidiana ny Université Antsiranana ny herinandro lasa teo. Niraka avy amin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny profesora Ravonimanantsoa Ndao Ialy Mandavino nanolotra ireo kodoro tamin'ireo fikambanana mpianatra misy 520 misy eo anivon'ny université. Tontolo ny fanatanjahantena, ifandona amin'ny lalao famaranana ny CAN 2025 izay ho tanterana ny alahady izao amin'ny folo rala i Sénégal sy Maroc. Nararaky ny Albacete Club D2 teo amin'ny ampavalondala ny Coupe du Roi tamin'ny 7 ohatra ny Real Madrid ao Malialina. Lalao voalohany arahan'ny Alvaro Arbeloa, mpanazatra ny Mbappé vaovao. Vaovao ny kolotsaina nankalazaina androany ny androm-pirenena ho an'ny kabary izay notontosaina teny amin'ny avorianosy. Fanambina petraka nandridrizay oro sehatra ny afahana mametraka ny mpikabary eo amin'ny sehatra ny Matianina hatrany ny Antsipriana. Toy ny isataona, nankalazaina androany androm-pirenena ho an'ny kabary izay notontosaina teny amin'ny avorianosy. Mpikabary efa ho anarivo no tazana teny an-toerana, na avy topo voatany na avy any amin'ny faritra. Olona sady mendrika sy fitaratra eny amin'ny fiarahamonina no atao hoe mpikabary, fa tsy izay mahay ohabolana sy mahay miteny rehetra raha ny fanazavana. Enkanja sy eniboninahitra ny mpikabary rehetra tamin'ity androany ity. Enkajy zay eniboninahitra, paty sy mbola nisy ohatry ty hatry zay nanaovana. Raha atao hoe firitaona zay nankalazana n'ity andro pirenena ho an'ny kabary ty, hafa raha samy hafa ny lanonana zay natrehana androany.
tena zava-dehibe loatra aminay be dehibe ny resaka amin'ny fampiresahana teo dia ozy zay hoe mba hatateraka an'izany amin'ny atsipiriany satria hoe tsy vitako zasy am'rery ozy fa vitako zasy ianao dia maniry zay mba hoeo aminay foana ny ministra iombina aminay anatateraka sy andavorary amin'ny atsipiriany an'ireo vina sy tetika asa be dehibe reo satria tsapanay zao fa tahaka mizana sy ny vakivakim-bola zany zay sy ministry ny kolotsaina nanolo teny izahay tsy nangataka vola makareny izahay fa nanao ny adidy teny amin'ny fiarahamonina satria ny fihavanana ary arofanana ny fiarahamonina zany atao hoe kabary ny setry ny fikabariana dia tsy hoe mahaioabolana say teny dia zay natao hoe pikabary fa zany pikabary zany dia olona mendrika sady fitaratra eny amin'ny fiarahamonina ka iza no navitan'izay sy ny taona zany no andrefesana azy fa ny zava-bita teto amin'ny tany sy ny fanjakana satria mio misy ny komity mpanapaka zany eo anivo ministera serasera sy ny kolotsaina etsy ankilany nanome tokony iara-iasa sy fanometanana amin'izany ireo pikabary raha ny nambaran'izy ireo hatrany dia zay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany soava alina indray ary tompoko veloma Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.